Teratany Camerounais iray tratra niaraka tamina rongony mahery vaika 5 kilao izay nahitana roa faingo 520 kilao nahitana héroïne, roa faingo 570 amfétamine ary 1 kilao méthamphétamine tamin'ny sidina Ethiopian Airlines ny 4 febroary lasa teo teny amin'ny serana mpiara-manidina Fasen Nosbe na fen'ity farany tao anaty entana kojakojana fiarakodia moa ireo zava-matomelona ireo. Teratany Camerounais iray nandeha tamin'ny zotra mpiara-manidina ET 837 any Ethiopian Airlines ny 4 febroary 2024 lasa teo no tratran'ny mpiasan'ny faditseranana nitondra zava-mahadomelona mahery vaika milanja 10 kilao tao amin'ny serana mpiara-manidina Nosbe izay nahitana roa faingo 2 kilao ana héroïne, roa faingo 3 kilao amfétamine ary 1 kilao méthamphétamine. Nafen'ity mpandeha ity tao anaty kojakoja mpiarakodia nentiny ireo zava-matomelona ireo. Raha nitatitra azo avy amin'ireo mpiasa ny faditserana natao Nosbe dia niainga avy any Douala, Cameroun ity mpandeha ity ary nifindra tao Addis Abeba alohan'izao natongavany tao Nosbe izao. Eo ampiandrasana ny toy ny raharaha dia no tanàna vonjy maika ity teratany Camerounais ity ary nokiazana kosa ireo zava-mahadomelona. Afahana milaza fa mivoatra trano ny fomba fanaon'ireo mpanondrana tsokosoko zava-mahadomelona ity tranga tao Nosbe ity. Ka manoloana izany dia mila ampitomboana manaraka izany ihany koa ny ezaka ataon'ireo mpiasa amin'ny faditseranana amin'ny fiarovana ny sisitany mba hanatrarana ny teti-dratsin'ireo mpanondrana tsokosoko ireo. Ny faditseranana raha teo izay manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fizavanan'ny mpandeha, ny entana ary ny harem-pirenena eny amin'ny sisitany.